Betsaka no mitaraina amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao ny vidin'ireo akora fototra ilaina fiainana andavanandro toy ny vary, ny menaka, ny savony, ny siramamy sy ny maro hafa dia ahitana fiakarany avokoa. Nanambara moa ny filohan'ny mpiaron'ny zony mpanjifa RNDC fa tokony eo nandatabatra boribory ireo mpahay toe-karena hijeriny vahaolana manoloana ity tranga ity satria efa miatra manaina isa tokoa nambaravarana mihitsy izay fitaintainana na ihany koa fahasahiranana amin'ny mety ho fiakaran'ny vidim-piainana izay indray. Fanazavana. Samy manana ny heviny ireo mpahay toe-karena manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena fa tokony hiarahidinika andatambatra boribory izy ireo raha ny hevitry Litarabetsary filohan'ny RNDC. Verena andatabatra boribory ny mpahay toe-karena rehetra satria naza fa manana mpahay toe-karena be dia be tsika momba an'izao toetra raha misy eto amintsika zao metraka amin'ny olona be ny manam-pahaizana andaniana volana ampianarina nefa aiza ry zareo reny dia tokony verina andatabatra boribory inona ny vahaolana mety amano ny olana misy eto amintsika. Raha ny heviny dia antony maro no mahatonga ny fiakaran'ny vidim-piainana eto amintsika. Voalohany indrindra dia fitsinjarana ny harem-pirenena tsy mandeha amin'ny tokony ho izy satria raha tsinjaraina amin'ny tokony ho izy ny harem-pirenena dia afaka nanatsarana amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy rehetra. Ny tsy fananan'ny fanjakana koa politika mazava mikasika ny fanjifana. Fahatelo ny tsy fananan'ny fanjakana volonté tena hanarina ny fitantanana ny raharam-pirenena satria raha tsara tatana io dia mazava be ny zavatra mitranga mahasamazo ny anjara masoandro ny olona. Fa nitsena ngeza be koa dia hoe tsy fafezan'ny fanjakana ao anatin'ny politika fanjakana ny fafezan'ny sandam-bolatsika. Eritrereto ny harem-pirenena lazaina 800 kilo ny volamena tafiditra. Nisy fiantraikany tamin'ny sandam-bolatsika ve zay 800 kilo zay tsy nisy fanakaiza le vola dia miantraika any amin'ny fiainan'olona tsirarisa tokantrano. Ny politika mazava momba ny produit de première nécessité tokony asina cadre juridique analalana texte réglementaire mba zao reto produit de première nécessité zay tena ilain'olona amin'ny fiainana andavanandro dia tokony ohatry zao ny amerana ny vidiny dia ho jeren'ny fanjakana raha vao mihoatra an'izay tsy misy zay. Mikasika ny jirama manokany dia nilaza ity farany fa tokony anana politika mazava ity orinasa-mpanjakana ity. Raha toka isy ny fiakarana tsikelikely ny vidin'ny herinaratra dia ho isy fanatsarana ve ny tolotra raha ny fanontaniana apetrany.